Fa maninona Andriamanitra no tena mananti-tranitra ny tsy maintsy hitandrimana tsara ny sabata. Rehefa miresaka amin'ny ao an-tokantrano ny ray aman-dreny, izany hoe miresaka amin'ny zanaka, raha misy zavatra anankiray ilay itenenina amin'ny zanaka, izany hoe didy anankiray na fitsipika anankiray na toromarika anankiray, dia tena manafatrafitra tsara ny ray aman-dreny hoe izao no ataonareo na hoe izao no tsy ataonareo. Ohatra izany ny hoe tandremo anie mba tsy ho adinoina ny hanina mitokona fa harao maso matetika. Dia matetika ny ray aman-dreny tena manamafy an'izay. Matetika isika no tratran'izay hoe fanadinoana izay tsy inona. Dia rehefa adino ilay zavatra dia na tsy niavina izany na tsy natao ilay izy. Dia rehefa izay ny zavatra mitranga dia tsy maintsy hisy fahasorenana vokatr'izay eo amin'ilay ray aman-dreny izay nametraka an'ilay fitsipika na hoe nampitandrina sy ilay zanaka izay tsy nahatanteraka an'izay. Fa andao ho diniantsika ary ity tantarana anankiray ity. Ao amin'ny Nomeria 10:12. Ity tantara tena mahalasa ny saina hoe Andriamanitra tokoa ve masika. Nomeria 10:12. Andininy 2:30 ka hatramin'ny 4:30. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha tany anefitra ny zanak'Israely dia nahita lehilahy anankiray nanangona kitay hazo tamin'ny andro sabata. Ary izay nahita azy nanangona kitay dia nitondra azy teo amin'ny Mosesy sy Arona ary ny fiangonana rehetra. Dia nambenana rahalehilahy satria tsy mbola fantatra izay atao aminy. Ary io Jehovah tamin'i Mosesy, atao maty tokoa izany lehilahy izany, hitora-bato azy inivelan'ny toby ny fiangonana rehetra. Dia namoaka azy hoe nivelan'ny toby ny fiangonana rehetra ka nitora-bato azy ka maty izy. Dia arak'izay nanditiny Jehovah ny Mosesy ihany. Mitovy hevitra isika aloha satria samy mahita hoe toa enjana be izany. Dia eo ianao mety hiteny hoe izay maka kitay koa ve no atao dia hitoraham-bato. Inona ny ao ambadik'ity zava-niseho ity izay mahatonga antsika miteny matetika somary maneho an'Andriamanitra hoe masika Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha. Ilay didy aloha izany ny hoe mahatsiarova ny andro sabata na masina azy dia efa fantatry ny rehetra. Ary tena tsy hoe fantatry ny rehetra fotsiny fa efa tao anatin'ny fitandremana an'izay didy izay ny zanak'Israely. Ty lehilahy ty izany, ilay tratra naka kitay dia tsy hoe mba sendra naka kitay fotsiny izy na hoe mba tsy fananiny kosa ilay izy, fa ny ao ambadik'ilay ataontsika hoe sazy izay nahazo azy avy hatrany dia ny fitoraham-bato dia toy izao. Ilay lehilahy mihitsy aloha izany no nifidy tsy hitoky amin'Andriamanitra. Nahoana ho ianao? Satria Andriamanitra efa nanome hafanana ho an'ny fiainana andavanandro. Izany hoe tsy mila maka kitay intsony ianao izany hitaninanao afo mba hafana. Fa ilay andry afo dia efa mampafana amin'ny alina. Ary ianao ihany koa tsy mila intsony hoe handrehitra afo, hahandro hanina ao anatin'ilay fikarakarana nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny sakafo, fa mitsimpona dia izay. Ary indrindra efa nametraka fitsipika ihany koa Andriamanitra hoe tsy misy rehefa sabata fa ny zoma nareo no manangona afo roa iny. Izany hoe ity lehilahy ity izany ny ao ambadiky ny nahatonga azy ho tratran'ity fitoraham-bato ity dia satria izy tena tsy nitoky tamin'Andriamanitra ary tena ninino mihitsy izany hoe izaho haka kitay fa izay no tiako atao. Dia tsaroantsika angamba n'ilay hoe aza manao rakory ianao amin'izany ao amin'ny Exodosy 20 ny 9:9 ka hatramin'ny 1:10. Izany hoe ny fivoahan'ity lehilahy ity anangona kitay izany dia naseho any ampabe-maso mihitsy ny fa tsy tiany na koa hoe tsy nekeny ny fameloman'Andriamanitra azy. Fiokoana amin'Andriamanitra izany ry namako, ary ny sasy ianao mety ho tonga amin'izany ihany koa. Ohatra ny teny amin'Andriamanitra izany izy hoe tsy ilaiko ny fikarakaranao Andriamanitra. Tahaka an'ilay hoe fifandraisana amin'olon-droa ihany io izany hoe mahafinaritra ny hira izany tianao izany, na dia tsy tiana ary izany ilay hira dia lasa tiana.
dia ohatry ny teny zany ilay lehilahy eto hoe tsisy zavatra tiako ny fomba fitondranao Andriamanitra, tsy mety amiko. Ary zay anton'izay antony nanomezana lesona ho an'ny zanak'Israely tamin'izay fotoana zay. Dia ho aso anao koa zany amin'ity anio ity indray hoe manome lesona antsika Andriamanitra hoe rehefa mitsahatra amin'ny sabata antsika dia tahaka ny maneho fa tena tiantsika koa izy, ary izy tiantsika talohan'izay nitiavantsika azy zay. Ka izao manamasina ny sabata antitra an-terin'Andriamanitra zany, satria entina ampitiavana, amasinina ampitiavana ny sabata noho ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika zany dia mamaly fitia azy isika miaona aminy rehefa sabata. Andeha isika hivavaka. Tompo tsara indrindra ampio izay ahita amin'ny fifandraisana mazava aminao fa fitiavana no hitandremana ny sabata. Ianao no ampahiranay ao anatin'izany mba tsy hahatonga anay hioko na hanohitra ny fandaminanao. Dia ampirisio ity namako ity tahaka ihany koa hitandrina ny sabata ampitiavana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.